raha mbola misy ny antso dia raisitsika eo ihany sany noho ity vatapatapahana sy ny karazany fa tsy voatery mety araka any amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux daholo ny olona no mba direntsika kely mihitsy zany zay lafiny ara-teknika zay ndao ary miaraba tomboka. Allô David, miaraba ninao monsieur Zafaivo Ismaël, miaraba ny Bomaintio, technique miaraba ny Pierre-Antio, tena mystère iragravindra. Vompitra ihany andara-brikanko ohatran'ny mahazatra ny tena vonatiny avindra. Ezahana fitinina foy raha tratra araka azo atao. Taky Platon nga mandresaka taky an'izao fa tsy fahizahana araka izay azo atao aloha zany. Voalohany aloha any da rekatsika ny resahako mamaiky. Misy ny etika fanoherana eto Madagasikara. Ny fanoherana moa zany dia tsorina hoe manohatra ny fitondram-panjakana, manohatra ny mpitondra tsy misy eo toerana. Dia ny mpitolo be ny fanoherana dia milokoloko tahaky ny be miray. Ao anatin'izany dia ireny songadina ny hoe génération Z. Tamin'ny herina dia nametraka ny hoe tsy hanao polémika, mandra-paharovina. Ny fanontaniana napetraka dia hoe iza na hery manao ahoana no ambadika izany génération Z zany satria tahaka an'izany any sisa no ohatrany hoe tiana votra sy verina mpamisongadina ho an'ny ampahany izay rehetra manaiky an'izany. Inona ny ao ambadika? Etsy anilany dia misy ireo samihafa mamorona zany atsika hoe mampibe miray azy le hoe etsika samihafa misy any papa sy ny namany. Misy ny mpanohitra amin'ny ankapobeny reto le mifameno tambatra ndray zany collectif fatany teo aloha sy ny hafa ihany koa. Mety misy resaka hoe ady teo leader, teo songadina, teo zao na teo zao. Iny jarany rehetra. Fa ny fantany fotsiny dia hoe lasa misy sary maro loko be zany ao amin'le endrik'le fanoherana. Manaraka raisonnement zareo fa tsy fomba azy. Petraka tsara aloha izy lalakevitra nanahako. Andeha ho aiza io zavatra io. Ny amin'ny tianao ka zany biby tsisy lohany aloha tsy mandeha. Tsy mila mamany, tsy mila resaka misaovan-danitra be. Fa ny biby tsisy lohany tsy mandeha. Maninona tsisy lohany? Irina ve sa tonga ho azy? Mandra-paharovina ny tsisy lohany. Izay aloha zany fampietretana ny rehetrarehetra. Tezara ao anatin'ny hoe raha manohatra ianao mieritreritra zany ny telopolo tapitrisa. Mieritreritra ny hoe andafitra Madagasikara ametraka azy amin'ny toerana avo tokony misy azy. Mitondra firenena manana azy maneran-tany. Ankoatran'izay dia zava-poana ny tolomana. Ny indrindra tolona anjambany ny hoe manao foana. Tisaka kely ahako. Momba ny amin'ny fitantanana ny fitondrana famana vahaolana moa zany zareo nanokatra ny hoe NSC vato mety misy atao amin'ny resaka hoe fitondrana dipirenena. Nametraka koa ny hoe fifonana. Indroa taona angamba ny filoha dia mizao fotoana izao dia hitatsika fa nametraka ny gouvernement izy. Mandafitra izy zany anaty resaka. Fanampena maso hoe zany tsy firarahina ny hafa ve zany inona mety manosika koa mahatonga an'izany etaeta sy finiavana mafy be ohatran'izany. Hitatsika dia hoe mangataka izy ny hoe tsy mety hatramin'ny 2028 fa orinasa izy tsy miditra ny mandafa-tena. Ohatra misy vahaolana zany anelanelany any. Ohatra misy zavatra efa mipetraka any anelanelany any fa dia fiarahamonina ohatra ny taitaitra be ny any dia mandeha amin'izao lalana izao aloha. Ny any tika mipetraka. Ao anatin'izao satria na fampitina ity fampifotoana resahana lavalava miresaka misimisy kokoa. Tsy fitazana fotsiny tsika. Tsy fametsehy fotsiny fa mitady vahaolana. Dia andao zany naovako révélation goavana nandrotsaka olona ny tenako tany amin'ny alalan'ny hoe premier ministre teo. Tsy voaray moa zany le olona manto mahasamihafa. Apetrako tsara zay révélation zay. Tazomany teniko fa tsy io. Tsy hoe satria kasitrahako ny filoana ny fitantana ny mamomba azy. Raha mahalala ianao dia efa tokony mahay an'izany. Na hoe te anafoana fotsiny hetsik'izay fanoherana, sana ty mivavana ty ilery. Apetrako tsara. Fa hoe raha tonga teo ilay premier ministre misy lalana ananantsika. Tsy tonga mola izy izay aloha ny lalana. Miditra any amin'ny lalana manaraka zany mamaraparana satria tena fohy dia foty lavitsiny. Hoe manomana zany ny hery samihafa, ny hery vena politika samihafa. Fa
tsy maintsy ezaka zay ataoko mifanadonana amin'ny fomba samihafa aminareo any ambadika any, amin'ny fomba mendrika sy amin'ny fomba ataoko hoe ny azo atao zany fanavotana ny firenena. De apetrako ny hoe ny malagasy telopolo tapitrisa. Raha vao misy spirapirana io hoe antokony ihany, fokony ihany, finoany ihany, fombany ihany de lako tsiny fa tsy ao anatin'izany misy eraky navindritra. Fa ny malagasy telopolo tapitrisa. De apetrako zany hoe efa lasa indray zany révélation manaraka hoe manomana an'izany tenako amin'izay tokony anaovana satria ny teny hoe manana ny boky fotsy, manana ny rafitra mety azo atao, manome anjara toerana rehetra ary manome anjara toerana any amin'ilay fanavotana zay mahavaolana. Satria ny tena olana ny petraka ihany hoe famarana anatanteraka ny raisam-pirenena ny mahatonga anao eto, na tonga n'io zavatra eo, na manaiky ianao na tsy manaiky. Dikan'izany mahasehaka sy mahasetra zay tosiky ny raisam-pirenena ve ny vahaolana narosonao sa mibavy ihany araky ny teny monsieur Razafinarivo teo hoe ny frantsay hoy izy ny rafitra efa maty ny mampiady ny malagasy mbola ambadiky izany ve. De apetrako ny afatra hoe tsy zany lalana fa ny soratsika aoka ny mazava ko mazava ny soratra. Misaotra betsaka anao mitondra ny fanio-kevitra. Antso anankiray sisa raha misy no raisitsika dia akatona ny dinidinika. De eo tsika mahita izy ohatra amin'ny fisehoan-javatra rehetrarehetra. Io moa zany araka ny ambaratsika mandrakarivany amin'ny hoe efa tafiditra ao anatin'ny tokotany politika ty resaky ty de io moa matetika rapport de force no mitranga. Ndao ary teno antso mamarana azy. Miarahaba tompoko.